rehetra mpanaraka zao fandariny zao ny tenako miarabanareo ao amty ariva ity amindra fo amitsika rehetra niny tompo ka ho fahasoavana ho atsika tokoa zao fandarana arantsika zao mena tompo ny voninahitra tapitra sady ny telo volana voalohany am'izao taona diavitsika zao ny faniriko raha mitondra zao afatry zao ao de ny andrasanao ny herin'Andriamanitra zay hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana vaovao sady tsara mandritra ho volana sisa am'izao taona diavitsika zao sy volana mantsy sisa de ho tapitra indray ny taona 2024 afaka hitondra anareo mpanaraka fandarana ho am'izany mantsy ny tompo Andriamanitra satria zany no antony nanomezany an Jesosy zanany vita n'Andriamanitra nitondranao ho am'izany fahasoavana lehibe izany ary la itsy hoe am'izao taona diavitsika zao ihany akory no afaka hitondranao ho amin'ny fiainana vaovao sy tsara ny tompo fa tia ny iainanao zany fahasoavana izany amin'ny androm-piainanao rehetra ao am' Jesosy no hitondran'Andriamanitra anao ho am'izany fiainana vaovao sy tsara zany tompoko o baiboly ao amin'ny Jaona 3:9-10 andiny 9 efa hainareo tsenjery hoy izy fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zatra mino azy fa na fiaina mandrakizay zay le fiainana vaovao tsy very anao fa na fiaina mandrakizay andiny 7 fa Andriamanitra tsy naneraka zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka izao tontolo zao fa mba amonjeny izao tontolo zao zay le fiainana vaovao tsy omelon'Andriamanitra akory anao raha nomeny ny zanan'ilay tokana fa le fiainana vaovao nomeny anao de ny amonjena anao tsara amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra resaka aminareo mikasiany am' Jesosy ny fiainana vaovao ary ny fiainana tsara nataon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelonao am'izao fampianarana entiko androany izao aorina zany de anao vavaka manokana ho anareo ihany koa ao anao vavaka ho anareo zay marary fanokatra amy taloha zany ary mbola tokatra am'izao ary anao vavaka ihany koa ho an'izay manana olana mahireza daholo tompoko fa mialohan'izany de anao vavaka isika ka metraka an'izao fandariny izao hoe ho tan'Andriamanitra hivavaka resika rainay zay ny an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tokany ny fanjakanao miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay mamindra fo aminay ianao tena mamindra fo reo zay efa eopotry ny radio am'izao ora izao ny rehetra vangio Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy esorika ho tanany devoly manamaizina reo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy esoriko amikatra ny devoly mamatotra reo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy vonjeko fanan'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko zay olona marary amin'ny anaran'i Jesosy vonjena tanteraka zay manana olana tompo am'izao taona diavinay zao atao fitsapany fa tena tia azy ianao misaotra raiky eo tananao ane zao afatra entiko zao haleloia amen eny ary tompoko araka ny voalaza amy baiboly fitiavana lehibe no efa nitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona fitiavana vokatry ny fon'Andriamanitra ary fitiavana narana asa mihitsy no efa nasehon'Andriamanitra amin'ny alala Jesosy zanany no nanehoan'Andriamanitra no fitiavana io tsy fantatro azonao sarantsaina ve asarobidy aminao ihany koa ve hoe tia atsika zanak'olombelon'Andriamanitra ary anisandre olona tiany ianao zay manaraka zao fandarana izao izy Andriamanitra nary zao rehetra zao nary anao napisanao mbola mame fofinainao anao hatramin'izao izy no maneho fitiavana anao tsy resy latrany am'izany ve anao tsy sarobidy aminao ve zany mino ho an'izany tena ambarako zany anao mino ho an'izany ho marina ianao ary ny mampahery de zao fitiavana mitondra fahasoavana be mihitsy ny fitiavana nomen'Andriamanitra atsika ny tanjon'Andriamanitra de zao ho vonjena ny fanahintsika zanak'olombelona mba tsy ho very zava-dehibe mihitsy zany a ho vonjeny momba atsika ho afaka amin'ny ozina amy karazana mbola zava-dehibe ihany koa zany a ho vonjeny momba atsika ho afaka am'ireo famatorana nataony devoly hatram'izay zava-dehibe daholo zany rehetrarehetra zany akoatr'izany ho vonjena isika ho afaka am'ireo olana sy reo zavatra sarotra atrehana ankehitriny ho vonjena ihany koa isika ho afaka am'ireo aretina mandany arena sy mitondra fahafatesana ny aompon'Andriamanitra dia ny amonjy sy ny anasitrana ny olona rehetra santionandreo voalatsako ireo fa maro ireo fahasoavana no man'Andriamanitra ho atsika no Jesosy zanany zay efa nomeny atsika zanak'olombelona
marina fa efa nanota teo natrehan'Andriamanitra isika, efa nanompo sampy ihany ko isika, efa nanohatra an'Andriamanitra sy ny teniny, ary efa nitondra fiainantsika tam'izay ny hoe veritsika fa mety amitsika isika amy karazan'ireo zavatra ratsy efa nataotsika zanak'olombelona, kanefa zay nambarako zay ny vaovao mahafaly tiatsika ny tomp'Andriamanitra ary te hitondra atsika ho amy fiainana vaovao sy ny fiainana mamy ary fiainana mandrakizay izy. Noho zany miantso anao aho ary mitaona anao mihitsy mba hitodika amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny iny sy ny anolo-tena ho an'ny Jesosy zanak'Andriamanitra zay fa nomeny atsika. Tsy mino ve anao ary tsy esy lahatra fa manana programa tsara ho anao ny tomp'Andriamanitra tsy to? Andriamanitra nge izy amin'Andriamanitra azy, izy no nahariny zavatra rehetra ety ambony tany sy ny any an-danitra, ary mbola izy ihany koa no nahary atsika zanak'olombelona. Zao hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany na mipotrapotra ho azy fotsiny am'izao. Nisy Andriamanitra zay fototra zany rehetra hita zany, ary amy maha-Andriamanitra azy mahafantatra ny mahasoa atsika izy satria azy isika zanak'olombelona. Tsika no tsy malala mahasoa atsika fa Andriamanitra tsy zay tia atsika tena malala mahasoa atsika. Koa nahoany ianao no tsy manapa-kevitra ny ho an'Andriamanitra? Hafa mihitsy ake ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra e. De zao rehefa tsy an'Andriamanitra azy ianao de aniza? Mazava be fandray an-tanananao ny devoly na ny fanaratsy ka ho zava-doza ny fiainanao sy ny hoavinao rehetra. Marina nke zany ambarako zany e. Areo tsara asa izao zavatra tantaraiko aminareo zao, entiko milaza fa tia antsika zanak'olombelona ny tomp'Andriamanitra ary amin'ny alala zanany atao hoe Jesosy no itondrany atsika ho amin'ny fahasoavana lehibe. Eno tsara azy. Tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany, voalaza amin'ny Baiboly fa olona marobe no natsapa nandray fahasoavana be mihitsy tam'izany, toy ny fanasitranana ny marary, ary nisy tam'ireo olona sasany azy fianakaviana sasany efa namofo mihitsy satria maty ny zanany, maty ny havany, kanefa tamy fotoana tsy napozina no Jesosy de velona indray le olona efa maty. Andeo ofakitsika ny voalaza ao Matitoko 10:20 ka hatramin'ny 10:30. Ary raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galily izy, ary niakatra nakeo tendrombohitra Jesosy ka nipetraka teo, ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy, nahasitrana azy Jesosy. Ka de talanjona vahoaka raha nahitan'ny olona mona miteny, ny kilemaina sitrana, amen, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra de rena ny tompo, de nankalaza n'Andriamanitra ny Israely ny olona. Araky io teny io nipetraka teo amy tendrombohitra akaiky ny ranomasiny Galily Jesosy, raha vao nandriany zany ny olona tao an-tanàna sy ny madidina de nirohatra nanatona Jesosy sady nitondra ny havany marary mba hositranina ry zareo. Ny finoana tao amin'izy ireo tam'izany de ity: Jesosy no mpamonjy, Jesosy no vahaolana ho azy ireo malona ny aretina nahazo ny havany. Tena tao aminy ny finoana toy ny olona rehetra ihany mantsy ireto olona nanatona Jesosy reto. Efa nataony daholo ny fomba rehetra hitsabona ny havany zay marary, fa tsy sitrana mihitsy ny havany marary, fa saingy rehefa nanatona Jesosy kosa ry zareo dia novonjen'Andriamanitra, nosotranin'Andriamanitra. Faly be mihitsy ny tompo'Andriamanitra tsy to, satria tonga am'lay notadiaviny ny olombelona. Noho zany nosotrany Jesosy avokoa ny rehetra tonga teo aminy. Andao verina fakena le teny no fakena ty arialoha milaza ny zava-nisy tam'izany. Matitoko 10:20 ka hatramin'ny 10:30. Ole teny: ary raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galily izy, ary niakatra nakeo tendrombohitra i Jesosy ka nipetraka teo, ary nisy vahoaka betsaka nakeo amy Jesosy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy. Eo amin'ny 10:30.
ka de talanjona vahoaka raha nahitany mona miteny ny kilemaina sitra ny mandringa afaka ary nitsapa mahiratra de nakalasa'Andriamanitra Israely izy sitrana avokoa ny olona rehetra narary nentina teo am Jesosy zay ny voalaza ny fototry zany satria nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ry zareo sady nino a Jesosy ho mpamonjy ihany ko ry zareo nino a Jesosy ny olona ka dia nanatona Jesosy zay ny voalaza ny fona tao aminy no fotrana tonga azy ireo sitrana zay ny voalaza zava nisy tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy zany tantarako amin'ireo zany fa tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpianatry Jesosy indray efa tsy tety ambony tany intsony Jesosy tam'izany fa efa nampiakariny iray ho any aminy any an-danitra nampiakariny atany an-danitra Jesosy fa saingy mbola nitohy hatrany ny asa fanehoana fahasoavana ho an'ny zanak'olombelona notohizany Jesosy tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy ireo mpianany izany fanehoana fahasoavana be amin'ny zanak'olombelona izany voalaza amin'ny baiboly matsy fa olona maro no nandray fahasoavana lehibe tamin'ny andron'ireo apôstôly de ireo apôstôly Jesosy rehefa soavana niseho tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany de mbola izany mihitsy ny zavatra niseho tamin'ny andron'ireo apôstôly olona marary maro be tao Jerosalema ohatra sy tao amin'ny revotra manodidina Jerosalema ohatra no sitrana tamin'ny aretina azo azy rehefa nanatona andreo apôstôly ry zareo tsy reo apôstôly mahay manasitrana olombela toy ny olombela ihany reo apôstôly fa saingy nataony Jesosy fitaovana amonjena olona reo apôstôly ny sasany ray afaka tamin'ireo gadrany devoly o baiboly eo amin'ny asy apôstôly tonga 10:12 ary ny tanany apôstôly no nanaovana famantara fahagagana maro teo amin'ny vahoaka zany hoe ny asa tamin'ny alalan'ny tanan'ireo apôstôly mihitsy ny tomb'Andriamanitra ho fanehoana ny fahasoavana sy ny fahagagana eo amin'ny 10:12 indray ary ny olona maro avy tamin'ny votra manodidina Jerosalema de nivoriko nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de asitrana avokoa izy rehetra mazava be mihitsy ny voalaza fa olona maro no nosotran'ireo apôstôly tamin'ny alalany vavaka nataon'izy ireo eo amin'ny 10:12 de voalaza fa sitrana avokoa izy rehetra ny finoana tao am'ireo olona tao Jerosalema no fotry zany fanasitranana izany rehefa nindro zareo fa apôstôly Jesosy reto apôstôly reto tao amin'izy ireny finoana zay ny marina fa anisan'ny tena nagaga de ity tsy ny andro vavaka manokana sy fametratanana akory ny olona sasany tam'izany tena lehibe mihitsy ny finoana tao amin'ny olona satria napetrany teny amorony arabe tamin'ny alala farafara nandriany ny avany marary de hoy izy ireo zao zany tao an-tsain'izy ireo ho sitrana foana ity avatsika ity na dia andalovan'ny aliko petera fotsiny ihany azy ary tena sitrana tokoa le olona tena fagagana tokoa nge zany aiza ve ka hatramin'ny aliko petera dia mitondra fanasitranana niseho zany satria niasa tamin'ireo olona manana finoan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny mpanompiny izy to zao ny voalaza ao amin'ny 10:12 ka de nety teny an-dalabe aza ny marary ka napetra teny ambony farafara sy fandriny mba isy ho azo nitadidy petera ay raha mandalo izy nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo apôstôly fa tena maneho fahasoavana lehibe amin'ny olombelona ny tompo'Andriamanitra satria tiany ny olona ka reo olona mino a Jesosy reo olona mino an'Andriamanitra mino fa misy izy reo olona mino a Jesosy zanany ho mpamonjy ity zao tontolo zao ty ary reo olona manana finoana fa manome fahasoavana toy ny fanasitranany olona marary sy ny famana olana no nanehoan'Andriamanitra ny mahandriamanitra azy tompoko ry mpiany malala tiatsika zanak'olombelona ny tompo'Andriamanitra ary anisan'ireo olona tiany ianao tiany ianareo zay manaraka zao fandarany izao reo fahasoavana zay efa naseho sy nomeny andreo olona nanatona Jesosy tany aloha de mbola tiany aseho sy meny atsika taranaka ankehitriny Jesosy mantsy no ambarany baiboly fa tsy mio fo malitsy any o ary mandrakizay iatika ndray isika ny am'izay tapany voalohany zay anaraka hira ray alohasika vitanira de toizako ny fampianarana mahireza daholo tompoko Jesosy ro azo mangaso
fitaiandraky firegnembe toko ny mino azy olo afaky avo ny devoly lavitsy azemo aikioje sobaketo aikioje sotrakeru lavarekenaikio izao mananany Jesu agnateko je ino ny soa eto Jesu tsy atakalo ndraketsya so afoy tsy ampira feze amindratefana ny finoanazy agnate haikio Jesu baketo haikio Jesu trakeru lavarekenaikio izao mananany Jesu agnateko Baibuli avelumatu talu kavakiu tamunilo umbaumbafanyavavaka fanzesoru azumangasu aikio Jesu baketo aikio Jesu trakeru lavarekenaikio izao mananany Jesu agnateko aikio Jesu baketo aikio Jesu trakeru lavarekenaikio izao mananany Jesu agnateko eny ary tompoko misaotra ny teknisiany isika tam'izay ira nalefa teo zay ry mpiany malala hoy aho aminareo tiatsika zanak'olombelona ny tompandriamanitra anisandreo olona tiany ianao zay mandre any zoafatra netiko zao araky nefa nambarako tery aloha tiany hofonjena ny fanahinao tiany anana an'le fiainana mandrakizay miaraka am Jesosy ianao raha marary ianao tiany hositrany ana ary afaka ny hositrana tokoa ianao na manao ahoana sy ahoana ny fisehon'ny aretina eo amy tenanao malonandreo olana misy zay mahavery fanambola velona anao vonana ny tompo ny amoja anao ho afaka am'izany maro ary tsy tambosaina reo fahasoavana no manin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona misy teny to zao aza ao amy Korintiana voalohany eo toko 2:7 to zao le teny faraka voasotra hoe zay tsy mbola hitany masonao tsy mbola reny sofinao nanitra tao am-pon'ny olona na ino na ino no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy ao an-danitra ao zany zao efa misy zava-tsy maro be efa voman'Andriamanitra ho an'ny olona zay azy sora manokana moa ny tompo Andriamanitra ny am'izany fahasoavana lehibe no maniny ho antsika zanak'olombelona zany eno ndray ty farazavana manaraka etiko ity efa hitatsika teo ny zava-nisy tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany no sitraniny avokoa reo olona rehetra narary tonga teo aminy no ahafahany ny olona nanana olana lehibe ary efa hitatsika toy zany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly fa mbola nisotrany Jesosy toy zany ihany koa reo olona narary rehefa tonga teo am'ireo apôstôly Jesosy no nanasitrana azy ireo fa saingy tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'ireo apôstôly no nanasitranany ny olona marary tena mahagaga sy mahavarina ny meritreritra zany fa ty ambarako manaraka ety indray de ny zava-misy am'izao vanenandro misy atsika izao arabaky teny tsy miova Andriamanitra
tsy miova Jesosy zanak'Andriamanitra, tsy miova fanay masina, ary tsy miova takizany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Zay nataony Jesosy fo nisy nandalo tety ambony tany, ary zay nataony Jesosy tamin'ny alalan'ireo apôstôly, de mbola hay natao ary tia natao am'izao andro misy antsika izao. Anisan'ireo fahasoavana tian'Andriamanitra asongadina amintsika taranaka ankehitriny de ny fanasitranana sy ny fanafahana ny olona ho afaka am'ireo gadra ny devoly, ary ny famonjena ny olona ho afaka am'ireo olana miseho amin'ny andro farany. Mbola afaka miasa maneho azany fahasoavana izany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tompo'Andriamanitra hatram'izao tsika miteny izao. Mikasany amin'ny fanasitranana sy fagagana ataony Jesosy, eno tsara ty fijon'ny vavolombelona ataoko ity. Nanao fitoriana filazantsara tany antsoy zahay tamin'ny taona lasa. Maro be reo olona nararina natrika an'izany fotoan-dehibe nataona izany. De raina ny tompo fa maro tamin'ireo olona narary no sitrana teo ny eo. Anisan'izany ity ramatoa iray tantarako aminareo ity. Narary teo amin'ny tongony 2 izy. Famisaviana no nahazo azy raha ny fahafantarako azy. Famisaviana satria sahirana be mihitsy ity ramatoa ity rehefa mandeha. Toa ireny olona milanja fasika amina gony 10 kilô reny ny tongony 2. Rehefa nanapa-kevitra ny hoan'i Jesosy izy tam'izany, ary tahorana vavaka nataonay teny eo ihany, de sitrana tongony. Niala lay eta mavesatra mitambesitra teo amin'ny tongony, araka ilay nambarako teo hoe tahaka an'ireny olona milanja fasika amina gony 10 kilô reny ny tongony ray sy ny tongony ray rehefa mandeha. De raina ny tompo fa afaka nijoro vavolombelona teo amin'ny masom-bahoaka nanatrika an'izany fotoan'izany izy tam'izany. Tsy miova tokoa Jesosy, mbola manasitrana sy manafaka ary mbola mamaolana ny tompo. Ry havana malala, ry mpiaino malala, tianareo zay manaraka an'izao fandarana izao ny tompo Andriamanitra lainary anao, te hitondra fiainanao ho amin'ny fiainana vaovao sy tsara izy am'izao andro misy antsika izao. De zao ihany koa, taloha ny nahaterahanao, taloha ny nahaterahantsika, de efa nataon'Andriamanitra sorona teo ambony azy fijaliana Jesosy zanany. Zany hoe efa nataon'Andriamanitra mialoha ny asa fanavotana ny olona amin'ny lafin-javatra rehetra. Ka manomboka amin'ny fotoana inon'ny olona an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra mpamonjy, ary fotoana aneken'ny olona an' Jesosy ho ao anatin'ny fony, de miasa eo ny eo Andriamanitra mitondra ny fahasoavana lehibe zay sahaza an'le olona. Efa vonona ho am'izany Andriamanitra. Araky ny nanambarako tery aloha, raha marary anao de ho sitraniny, raha manana olana ianao de ho vonjeny ho afaka am'izany olana izany. Ary ireo fahasoavana efa natao fahiny de ho ataonao aminao ihany koa am'ty andro anio ity. Farany manentana anao ao, miverena amin'Andriamanitra lainary anao ianao. Aza mieritreritra nitondra ny tenanao samy rery anao am'izao andro farany izao. Ho tavela ianao, ho tavela ianao, ho tapidalaka le ihany ianao. Aoka tsy hisy an'ireo olona manamaivana ny fisin'Andriamanitra ianao, na hoe manadiny ny fisin'Andriamanitra. Ekeo Jesosy zanany hoe ho amin'ny fiainanao. Dinio ity tena ataoko ity. Raha tsy vonina ny hoan'Andriamanitra lainary anao azy ianao, satria manana ny hevitrao ianao, de ho aniza ianao. Mazava be fa ho an'ny devoly, ho avy ny fanaratsika andray an-tanana anao sy ny fiainanao. Nambarako zany, fampieritetana anao tompoko. Zay zany ny afatra netiko anareo tamin'ity hariva ity. Mila manapa-kevitra ny hoan'Andriamanitra ianao. Ho anay fiangonana ny Refy Androdra kely, tsy mitsatra ny manasanao zahay mba hiverina amin'Andriamanitra, ary mba ho an'i Jesosy lay mpamonjy anao ianao. Tsy misy fiainana tsara sy mamy akoatra an'izany tompoko. Toeriny devoly zay manakana anao tsy ho an'Andriamanitra. Manasanao ihany koa zahay ny hamonjy ny fotoana ataonay eto amin'ny fiangonana Refy Androdra kely isaky ny alahady, ary mandritsy ny alahady mihitsy am'ty taona ity tongava ianao. Efa novelomina ny lakolosy, fomba fiteny ity. Efa novelesina ny aponga, fomba fiteny izany. Efa nanao antso ny tompo Jesosy fa omeny fitsarana zay olona tenga ho aminy, ka aza manday intsony anao. Tongava mba tsy sin'ny fanenenana. Misy fidirany 5 izay ny alahady, amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, 12 ora, amin'ny 2 ora. Ka zay hitanao fa afanao no vonjenao. Tongava ianareo
aza tapatapaky ny tsony mihitsy. Fantatry fahasoanao zany fa zay nanatona Jesosy teo am'ilay ny toerany nisan'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro andalovany teto ambony tany de nisotraniny avokoa ary no afahany tamin'ireo olana nisy. Zay rehetra tonga teo amin'ireo apôstôly de mbola nisotrany Jesosy avokoa. Inoko fa ianareo zay ho avy hamonjy ny fotoam-pivavahana taonay dia ovonjen'Andriamanitra ary vonjena arak'izay tianareo ataon'Andriamanitra aminareo ianareo. Anao vavaka ho anareo aza ao, hivavaka ho anareo zay marary sy zay manana olana ihany koa ao. Melon'izany anaraka Israely sika aorina ny hira de entiko ny vavaka. Korazy daholo tompoko, samy ho tain'Andriamantsika rehetra. Eny ary riavana, eny ry malala. Teo hivavakytsika. Engane ka ho toka aminao ny finoana famonjanao Andriamanitra androany. Ry Tompoandriamanitra tsy to, ry Andriamanitra ray mandrakizay. Mino aho fa tianao re olona n'izay nandreny afatra ny toko androany. Tianao vonjena izy satria Jesosy anakao efa menao ho an'ny mpanota rehetra. Toka Jesosy tsy anameriko aty zao tontolo zao ity fa mba monjena zao tontolo zao. Noho zany amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko re olona zay marary. Esoriko reo gadrany devoly eo amin'ny fiainana. Tapako ny herina ozina. Roako zay ry mifanaratsy nanakejy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy vonjenane fanandre olona zay nandre ny filazantsara netiko teo. Misaotra Andriamanitra ty azy anao. Tsy andalo fotsiny anety taona 20 zay diavina ity fa amin'ny anaran'i Jesosy vonjenane ny olona rehetra. Vonjena. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Zay raha tompoko ny afatra nitoko anareo tamin'ity androandroany ity ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminareo amin'ny manaraka andray tompoko samy ten'Andriamanitra sika rehetra.